Pejim-baovao hafa tanteraka kosa dia tsy manaiky hatrany ny fampiasana ny lanterne vaovao izay navoaka ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny mpamily fiarakaretsaka mikambana ao anatin'ny FTAR mikasa ny anao hetsika izy ireo amin'ny famerenana faobe andreo lanterne efa voarain'ny mpamily taxi sasany. Hatramin'ny voan'ny lanterne vaovao dia tsy nanaiky ny ampiasan'izany ny ankamaroan'ireo mpamily fiarakaretsaka. Nanamafy ny tsy fanekenan'izany izy ireo io maraina io ary mikasa ihany koa ny hanao hetsika famerenana faobe izany lanterne izany. Fa nanana orinasa ireny ka averinay izy ireo. Tsy maintsy izay amerina miaraka an'izay lanterne izay satria le izy araka ny fanambaranay ombenombeny dia hoe ny tanàna Antananarivo tsy mahita tombotsoa ao anatin'le izy, ireo mpanolontsaina aza tsy mahafantatra akory ny fisian'ny resaka lanterne iny, ny taxi koa etsy andanina dia eritreretina fa hibaby an'iny atao piasa be zany raha zay ny azo ilazana azy amin'ny resaka lanterne. Izay zany mahatonga anay zany manamafy ny hevitray amin'izao fotoana izao ny amin'io izay zany tsy ilanjan'ny lanterne iny ary izahay dia amerina an'iny fananan'ny orinasa iny satria fananan'olona ireny fa tsy anay. Etsy ankilany koa anefa dia nahitam-bokany fitakiana izay nataon'ny fikambanana fiarakaretsaka satria dia nisy ny firenana ny droit de stationnement tao aoriana ny fampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra. Nisy ny fifanantonanay teo anatrehan'ny zareo ary narosonay amin'ny zareo zany ny proposition avy aminay momba le droit de stationnement satria tsy rariny loatra le fampiakarana roanjato isanjato izay tonga dia saika anay posena taminay zany teny amin'ny contravention. Raha ny hitanay moa zany amin'izao fotoana izao dia efa nanaiky ny ampidina ny tanàna Antananarivo ka raha valorivo sy 2 alina ariary ny eritreretin'ny zareo tany am-piandohana dia lasa valorivo sy 2 alina ariary zany izay saran'izay amin'izao fotoana izao. Hatreto dia mbola tsy nisy ny fanambarana ofisialy ka eo am-piandrasana an'izany dia nivolatsoina hoe DTT ihany aloha no alohan'ireo mpandrarahany fitaterana amin'ny fiarakaretsaka.